zao le fipetrany mandeha le resaka misy mizaozao mihitsy moa ny amin'ny réseau sociaux ihany ataon'ny neny ray mandrapaka ohatsy ny fifidianana io de napiko kely tena ataony be ambosika mihitsy zany ataony motsombava ino moa motsombava sy be ambosika zany tena fianona mihitsy zany no vavy ataony raimbava fa zao zay ny olana aminazy tiny manao motsombava ndraimbava so de mba kenda misondrovako ozy mpiteny so de mba misondrovako eo resaka mibetsaka resaka no atao fa ny zava-misy tokana raha ihany ary navandravandra nisy tompony mihitsy rehefa nilatsaka ho kandidaty raha mato Lalao Ravalomanana de mibaribary naseho any vadiny Marika Ravalomanana hoe za nge ny lebany aminazy ty za ny lehibe za mitatana za no mitondra ino manindray sao reo lumière zany no miteny zany nendreo lumière zako tsy fitiavana clan Ravalomanana be dehibe fankalana ino moa ny ankalako azy izy tsy naka ny tagniko tsy nandrodana ny tamboko za koa sady tsisy tany tsisy tambo ao arodana tsy nanao inona ka inona raha moa no ankalako azy ny fomba fitantanany amin'ny firenena tamin'ny fotoanandro tsy zakany haiko satria manao barofo manitsakitsaka ny lalàna dia combat tafiditra ao anatin'ny combat ako zany dia nidivako akehitriny indray io izy io mivandravandra izy tompony aminy manavandravandra azy voandatsaka ny dépôt ny dossier ny candidature iny eny miditra n'le fitrano tarianany sana ovekanany sana iny koa dada atao ariny meme tsara fala tena fala de kaka le sasany inona zao mafaly amity le hoe faly mampiseho aminareo fa sovaliko eto ka vatiko raha teo ty de za mihitsy ny tena mitarika azy misovaly an'ity candidature zay ataony ty maro be reo candidat anisan'zany nanatitra ino moa izy ty dossier tany tsy nanaraka azy tany ny vadiny raha pirenena nge ty lalana ty na fa tsy raha mpianakaviana ka nefa de nasehon'izy ireo fa aminay ty zavatra ty zany tatana ny tanàna Antananarivo zany dia raha mpianakaviana ka rehefa za Marika Ravalomanana tany aloha mery de akehitriny indray misy élection ahafahanay mandray anjara de vadiko indray no alefako ao fa za ihany ny teny tatana porovo mitoaka amin'ny teny mandeha le adihevitra eo zany ary alefandreo amin'ny télévision amitsika zany mandeha le adihevitra hoe mbola nasana niakatra tany faravohitra tany amin'ny kota tany amin'ny ino misy ty contribution ka man'izy zany na inona ty le fandoavam-bola mpanjakany ty de nitandreny tena verena ndray any aminao veka de eo mivezivezy teo zany reo de ingarainy mihitsy anao miteny le raha matoa amin'iny de mangina de miondrika tsy miteny fa le rangahy mihitsy no miteny le Marika Ravalomanana tena tsy lasa mihitsy zany ataova mazava mihitsy serasera aminazy ty tokony ampalalana ny olona zao inona zao nidiranao am'zany nga anao ny candidat anao nge tsy candidat ary tsy anao nitatana an'ty raha ny tokony izy tsy anao nitatana an'ty tanàna Antananarivo ty raha ohatra ka lany le vadinao fa iny anao de va mampiseho sahady hoe orary olona fidi fotsiny ty madamy ty fa zany tena hitatana an'ty tanàna ty zay ny aseho anao zany de fanaovana tsinitsinina voalohany indrindra alako tsiny alako fondro za tsy hoe avocat ny madama any koa fa raha pireneny ty zany de fanaovana tsinitsinina ny vehivavy fanaovana tsinitsinina an'le vaty fanaovana tsinitsinina ny safidy zay mety ataon'ny olona hoe anareo mandroa va ataon'io fotsiny fa io tsy de misy anina firy fa zany teny hitatana satria hitanareo fa za zao no fa mivazavaza sy miteny sy ny rehetrarehetra sy ny rehetrarehetra io zany na tiana na tsy tiana zay ny cliché ny sary misy am'izao fitomboana zao hitantsika moa mifandeha ny aorianao de am'izay koa nafahantsika manao fanadiadiana tsy mifamakafakana fa ny firatsahan ramatoa Lalao Ravalomanana dia ohatran'ireny ary misy kilalao moa hitanao le misy an'le pion misy zavatra isakisaka reny de misy hoe jeu de dame de raha ataoko jeu de mots jeu de dame zany dia ny madame Lalao Ravalomanana zany de natao candidaty anaovana jeu de dame fotsiny fa ingarainy vadiny no anisakisaka ny zavatra rehetra
izy no hitatana, izy no andidy, izy no anapaka ny momba nyity tanàna Antananarivo ty. De mety misy antany ray ka maninona nefa na izany ary de zany hoe mamampatsiahy manomboka androany oreo olona aza de mora manadino a nataony Maro Karavary nahoana sy ahoana tokoa moa ty tanàna Antananarivo ty na tamin'izy mera nandritry ny 2 taona indrindrindrindra tamin'izy filoham-pirenena rehefa mera tsy lany ny vavony ny lany teto ny classe eny atomboko am'izay aloha ny androany lalatena ny classe eny ho commune urbaine de 5e catégorie any am'Gistrany oreo olona mbola ambanin'ny commune rurale faran'izay kely zany eny ambanivohitra capitale na firenena renivohitra na firenena no classenao commune de 5e catégorie any nina mosy ty any Bekapaka ny tsara tanàna any any Tanambao any ina mosy ty Mangabe amin'ny Maiva tanàna any commune rurale daholo zany za mbola ambony tsisy lalana any avany sarety nandananay tany sarety raha mbola mikotobototana le sarety any koa miolo may be miazakazaka be mihitsy ny miakara daholo no vavony rehetra le izy zany mbola nataony ambony noho le renivohitra le firenena zany hoe le firenena mihitsy no nambanibanina de reny raha tsika nahita reny ny zavatra aseho zay mbola ho raha ilaina zany de mbola vetivetisinay daholo fa tsy avy naseho ny raindray misy manadino fa tamin'ny fotoana nitondraninga Maro Karavary na nitondran'ny mairie na nitondran'ny firenena izy angeny natavy fa tsika vahoaka na le tanàna na le firenena na kely zany na tonga ny fihetseham-bahoaka reny ka noho zany aoka tsy adinitsika zany fa zany ny zava-misy akehitriny am'izay tsisy tsony no milatsaka ngiaray nefa zavatra hafa efa niteneny tamin'izy vao tonga milatsaka avy any an-danitra iny tamin'ny 14 octobre tamin'ny heritaony tsy hoe miboaka aiza na miboaka aiza fa iny izy iny vao maraina tonga de tonga teo faravora tao amin'ny tranony teo mahazy be mihitsy mamboaka koa la olo ty ny be debe niteny zany andre ary nandeha iny nyty re olona ny lomano ty sa nandeha aeroplan ty sa nandeha samby ty sa nandeha fiara ty sa nandeha fa io izy io hoe nisy volombavy zay izy tonga teo ohatra tonga tada ny koropaka daholo ny namany rehetra fa tam'izay fotoana zay conférence de presse falaka ianao hoe ahoana zany ny ataonao za tsy andro 2018 zany efa ny annonce ny couleur ozy ny annonce ny couleur ozy ny teny frantsay fa nalahatra ny loko lazay ny ao am-pony sy ny ao an-tsainy za osy tsy miandray zany élection présidentielle manaraka am 2018 zany fa fahefana rehetra ozy mbola ananako aty sy ny rehetrarehetra dikan'izany ho raisiny ty alohan'ny fotoana akehitriny am'izay ny vady no alatsana mazava ho azy tsy mialo andohangara iny le andray le fitondrana varatapony alohan'ny fa 2018 zany rehetrarehetra zany daholo io nefa ninona ny zavatra atao am'izany itsika vahoaka Antananarivo no atsona rebirebena miaraka amin'ny mody miara-miasa amin'ny fotsiny ka mody miara-miasa amindreo fitondram-patsaka mody miara-miasa fotsiny fala mody zay no atao eo miarakaraka eo fenao zany ho atsontsika mpifidy atao Antananarivo andeha hifidy an'le vatany mba ahafahana mame fahafapo azy akan'le fitondrana alohan'ny 7 zay ny tena dikan'le démarche mazava ho azy am'izany tsisy eritreritra andreo am'izany hoe anasoavana anty tanàna Antananarivo ty zany tsisy eritreritra andreo analana Antananarivo am'izao ketsa sy fahoriana lalina ianan'izao fa nendreo ihany ny eritreretindreo ary mazava mitoaka amin'ny tendany amin'io nisy olona ndray lehibe ao am'ireo Movansaravalomana no niteny tamin'ny mpanao gazety satria efa tohona mihitsy mifony le olona izy koa ngamba mba mahany eritreritra raha tena tokony mba izy zao mba za zao ny tena tokony mba candidat ny Movansaravalomana omerana Antananarivo eto ka tsy tonga de voadaka amitsy apozona mihitsy le ngiara iny zao nge ozy fandehany tao tonga vano ozy nga Maro Karavary zay ozy nge eo amin'ny tranona toja mantsy an'le zanany la zany anao politika filahy
de mamalo le zanany tsy zany nahitany io fa nitantarainy tianakaray zay témoin oculaire nahita maso na reny sofiny za dada tsy anao politique zany ay rehefa tsy anao ala ay neny zany tonga de neny ny ataotsika zany raha pirenena candidature amina maire de la capitale d'une nation atao raha mpianakaviana ohatry zany tsy vitany raha mpianakaviana fa mitsambombotra fotsiny ohatry zany rehefa tsy anao zany le zanako lahy de ty satria izy nany zanany lahy zany natao candidat eo na izy na mivadiny za ihany ny deba osy tsy deba amiral dideratsiraka fa deba marika deba dada satria izy zany ny tena anao azy de nao ponina Tananarivo mpifida ta Tananarivo no tedavina ao atsona ho rebirebena ikosoneny an'izany ambition personnelany sy zany affaire familiale ataondreo zany fa nga de tsy sololafa mihitsy eto amin'ity tanany ity fa de io famille anankiray io foana zany nanao passe bol eto rehefa avy any amin'ny ramose de andehany amin'ny madama de avy any amin'ny madama de andehany amin'ny zanany de bank daholo zany eto sanatry ny vava zany kosa tsy azo ekena zany ka tsy maintsy vakina batsilana tenenina amin'ny rehetra hoe zany ange ny zava miseho zany ny zava-misy ary zam'zany ny eritreretindreo atao ka tsika ponina Tananarivo hoe sanatria vavana dinilela indroa hita amin'ny maizina eto misy miteny hoe tahotra ny Ramatoa Laura Valomanana zany hoe fanenjehany zany tahotra azy zany fa tsisy milazatsika fa ohatran'izany tena izy io fa nenareo tahotra n'le satria fa grande favorite eto Tananarivo mihitsy Ramatoa Laura Valomanana ka matahotra azy nareo io de manao an'io ina moa ny hoe fanenjehana raha anenjika indray sanatria vavaladiny lela mesompitsompony kely fotsiny amin'ny hoe fanenjehana de ataotsika hoe ny any am'le bikan'le ramatoa ny tenenina ohatra na any amin'ny taonan'le ramatoa ny tenenina ohatra tia Tananarivo ty nge c'est une ville de la jeunesse tia no tanànany atanorany ty na ny poniny eto toerana ny teraka teto na reo rehetrarehetra avy any amin'ny faritra any indrindrindrindra ny tanora miazakazaka maketo daholo nge eto nge ny ataotsika hoe vohitry ny ataotsika hoe ahitana ny fivoarana iraisam-pirenena zany aingakaingana ny ahitana azy eto no zany tanora ny eto ka raha ohatra ka hoe anenjika an'le candidaty za ohatra masoko tonga hoe manenjika azy amin'ny taonany any ohatra ahoana koa zany raha mamandeha tarika tanora zany zany ny fanenjehana fa raha ohatra kosa ka milaza ny zava-misy des faits réels des informations mpanao gazety tsy fanenjehana zany fa ianao ny te roso devant de la scène eo dia mazava ho azy tenen'olona ny fait réel momba anao fa raha ohatra anao ny sitaka ka atao amin'ny chambre anao atao faravohatra atao any tsisy tantaran'ny fiainanao manokana any tsisy resaka an'izany akory fa ianao no ny roso devant ny scène ny actualité nationale de mazava ho azy resahan'olona ka diso le ataotsika hoe hevitra taingina le miteny hoe matao manenjika le matahotra indray matahotra amin'ny ahoana bis grande favorite ka andry azadino any tantara maro Valomanana zay vadana izy kely ery tam'izany izy tam'izany mpitaritarika ny empire tikoto fotsiny tsy haiko na président ny conseil d'administration na secrétaire izy tao na mpandray volana tsy fantatro fa ny eniko aloha de izy daholo micontrôler fandraisam-bola fa bon officiellement zany izy présidente ny conseil d'administration fa officieusement na pratiquement parlant zany izy mihitsy micontrôler fidiran'ny vola sy voa vola sy netana sy nydrehetrehtra tao ohatran'ny comptable sy caissier sy aniny reny zany tamin'ny fotoanandro raha mivadana tena mifaratapo mifahefany mihitsy profon'izany tery antotam-penaka tery fa mandeha ny fihetseham-bahoaka teny le vadiny no ny teny fampatsiavana ny tantara zao ataoko zao hoe alohan'ny kitikitiky tsapalony ery alohan'ny kitikity tsapalony ery zany hoe mandrefy mihitsy zany izy tena mandresy amin'ny teny tanora de hoe midefie anao koa ny masakana ka amin'ny avia zay ny tena dikany amin'ny tanora any amin'ny faritra zay marobe miponina eto tam'izany ara tsy natahotra azy ny olona profo mitoaka amin'ny tentany lasa nitsoaka mihitsy izy nefa rany rehefa nietsika ny olona mitsoaka tany Afrique du Sud de inona ny atahoran'ny olona an'lay vadiny ankehitriny zay tsy hita naizanaiza tsy hita fotoana taiza hoe manana hery tsy rehefesy mandity no zany diso koa hevitra taingina amin'ny fitenehana zany hoe matahotra azy de
manaratsy tsy diso daholo zany vao milatsaka ho candidaty ianao merana Antananarivo de tokony misatandra tokony mefa miandry hoe ho avy ny fomba firesahana analyse tokony mombamombanao par rapport amin'ny zavatra endrasan'ny mponina Antananarivo am'zany tanàna an'zany ianao koa ngila tena rikotondra zavy any amin'ny gazetindreo any sy any amin'ny radio andreo sy ndretrarehetrandreo any hitsakitsandreo mihitsy anao ary reo raha ny tena milaza momba fiainana manokana sy ndretrarehetra teneniny any daholo ka raha zany any tezy hitondrantsika hitondrandreo an'le izy hoe matahotra matomanao zany reo zany ny tena mavozonge reo ny tena matahotra anao nefa anao kelikely maronjaronjana ihany fa matahotra anao reo raha ohatra ka raisina am'zany hevitra andreo zany fa hevitra taingina daholo zany fa ny zavatra misy de tsotra mila zavatra be deaibe takiny ty mponina Antananarivo ty de mijery izy mitady hoe iza ny olona mety vita an'izay de itsika mpanao gazety manao fanadihadiana manao analyse am'zany zavatra ohatr' zany ary raha ohatra ka ilaina any miteny na iza candidaty izy na candidat izy de tenenitsika zay aloha ny androany momba niny candidaty anankiray iny mbola be deaibe ny zavatra tenenitsika mbola ela vao tonga raiky amy 3 jolay 2024 zay aloha momba ny androany momba ny resaka candidaty ampiarahantsika am'le barreau fosy le ino mo zany famitahan'olo le am'le candidature zany